malagasy zoky zandry zanaka ampelatagnanao ny hoavin'ny firenena ataovy ny safidy tsy ankadirena. Salama daholo hoe fandaharana olo-pirenena ao izay iarahanao amin'ny seny indray no arahanao amin'izao fotoana izao. Andao ary tafatafa indray momba ny raharaham-pifidianana. 5 andro sisa dia ifarana ny fotoana voafetra ny lalàna azona misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy. Izany hoe ny talata 10 febroary 2024 izao izany no fetim-potoana farany. Amafisitsika ny fanentanana ny amin'izay tokony hisitrantsika ny zo sy ny tokony anefantsika ny adidy amin'izay fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy izay atao anatin'ny fandaharana androany. Manasana indray ary andao aranatra amin'ny farany ny fandaharana. Asa atao voalohany amin'ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy ny fandraisana ireo mpifidy vaovao, ary faharoa ny fanesorana ireo mpifidy efa tsy misitraka intsony izay mahampifidy izay ao anatin'ny fokontany. Izany rehetra izany dia dingana iray goavana ao anatin'ny antom-pisian'ny seni, fa indrindra ao anatin'ireo asa tsy maintsy taterahan'ny seni amin'ny mahampandrindra sy mpikarakara fifidianana azy. Asa tsy maintsy atao satria mila lisitry ny mpifidy marina sy azo antoka isika mba hitondra makany amin'ny voka-pifidianana marina sy azo antoka ihany koa hiandrandrana fitoniana sy filaminana ao aorian'ny androm-pifidianana. Ny 20 febroary 2024 izao no hofaranana vonjy maika ny lisitry ny mpifidy araka izao fanazavany taleny fikirakirana ny raharaham-pifidianana eto anivony iseny izao. Ny voamiram-pifidianana anivon'ny distrika kosa indray zany ny tena andraikiny dia ny manao ny famaranana vonjomaika ny lisitry ny mpifidy. Famaranana vonjomaika araka efa natsidika teo dia amin'ny 27 volana febroary, ary ihany koa manao ny famaranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy isaky ny fokontany. Ny atao amin'ny distrika dia ny famaranana vonjomaika sy famaranana tanteraka ny lisitra isaky ny fokontany ao anatin'ny distrika misy ilay fokontany. Riva oka malagasy masy mandidy tompony fanapana tompony safidinao manokana sagnadratsy ovavidy afatra hoan'olom-pirenena afaka mifidy rehefa olo-pirenena ny hoe ampitoana fotsiny tena mila jerena na vomaly aza ny kara-panondronao ny nomeny efa ao anaty lisy mpifidianana ekena zazo no adidy iory izy mianakavy ndana misoratanarana anao raha vavy sorotao an-tsaina hoe tsy fidy ao fa vehivavy nefa nizy hitondratsika eo dia anao miteraka mandroso ianao raha misefa na ray azeto tsy avanao ka tsy atsaro voilika areo manam-pahasembanana tovy anysika zosy adidy no ikambanana tomponantoka jiaby rehefa tonga ny fifidianana na mpivarokena io na mpivarotamba na lobaka mpalitao na malabary mitafilamba sanavahaniza tsisy hoe ratsy io na tsara masy mandidy daolo koa fa zana gasikara zosy adidy na mifidy enao ny masy mandidy sara tsisy fifidianana ary enao. Fa nitsidika fokontany iray izahay dia ny fokontany Nambomiadana Atsimo ao anatin'ny boriboritany fahaenina eto Antananarivo renivohitra. Amin'izao andro vitsy mialoha ny farana ny fahafahana misoratra anarana ao amin'ny lisy mpifidianana izao dia andao tsy hevitsika fohy miaraka amin'ny sefo-pokontany teny atoerana ireto tsara ho fantatra momba ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy ireto. Ramatoa sefo-pokontany izavy no afaka misoratra anarana ao amin'ny lisy mpifidianana. Ny olona feno 12 taona miakatra izay manana zo-pirenena feno ahafahany tonga amin'ilay fifidianana. Ny olona misora-pokotany ara-dalàna manana karapanondrom-pirenena dia efa afaka misoratra anarana izy raha tsy voasoratra ao anaty lista. Inona avokoa sary ireo taratasy ilaina rehefa hisoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy? Ny zavatra hoentina zany rehefa hisoratra ao anaty lisy mpifidianana dia ny olona izay vao hifindra monina dia miaraka amin'ny sertifika de radiation na ny fifindramonina ara-dalàna avy any amin'izay toerana ny landry zareo hiditra eto aminay dia miaraka koa amin'ny karapanondrony zareo mba ho marina tsara izay voasoratra ao anaty lisy mpifidianana. Dia ho an'ireo ilay olona vao nahazo karapanondro koa dia ohatr'izay ihany. Raha ohatra izy ka manana zo feno zany izy amin'ny maha-olo-pirenena anazy mbola tsy niarany sazy izy na ohatr'izany dia mitondra karapanondrom-pirenena dia soratana ao anaty lisy mpifidianana. Andao aretantsika ireo olo-pirenena mpifidy Ramatoa Sefo-Fokontany.
tena manentana mihitsy zay amin'izao ary manentana tsy mijanona ho an'ny olona rehetra. Ny fokontany zany zao dia tena misokatra ho an'ny olona rehetra mihitsy mba hanamarina ny anarany atao anaty lisam-pifidianana satria fotoana zao hijereny zareo ny anarany atao anaty lisam-pifidianana dia manentana andro aman'alina zay misokatra foana zany ny fokontany a. Iny ihany koa no entintsika mamarana izao fandarana izao koa satria mifarana ny 10 febroary 2024 ny fisoratana anarana amin'ny lisitry ny mpifidy dia hivadika aloha hevitra vaovao indray isika amin'ny fandarana manaraka dia manome fotoananao ary isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao hatrany. Soava daholo hoe ahoana marina moa raha te hisoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana? Voalohany aloha mila manana karapanondro ianao. Raha mbola tsy manana dia mila mandeha any amin'ny birao-mpanjakana fanamboarana karapanondro. Dia avy eo ianao manatona birao-pokotany satria no manoratra ny anaranao sy ny mombamombanao anatin'ny lisam-pifidianana. Ary manomboka amin'ny voalohan'ny volana mars dia miverena any amin'ny fokotany manamarina sao tsy ao akory na misy diso ny anaranao. Dia azadino manentana amin'ny manodidina anao e. Afaka manaova ny tantaram-pirenena ange ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana e. Ny 2 Desambra ka hatramin'ny 15 febroary avy izao ny fetim-potoana fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Izao anaty lisam-pifidianana ary ianao